Toko lasy teoko vavy latsinainy faharoa ambin'ny folon'ny volana febroary efatra amby roapolo sy roa arivo saikiteny dimy amby fitopolo sy vinjato sy arivo indray efa nieritreritra n'lay zava-nisy nitranga tamin'ny dimy amby fitopolo sy vinjato sy arivo fa roa ambin'ny folon'ny volana febroary efatra amby roapolo sy roa arivo tafaraka anatin' ty fandarina miara-manonja eto amin'ny MBS fahita lavitra sy radio ary radio mada onjapeo ity sika amty androany ity hoanao zay manaraka anay ao anatin'ny fandarina naiza naiza ary na inona na inona ataonao a dia atoloranay ny fankasitrahana sy ny firaretso satria tsy mahafoy na masaraka anay ianao amin'ny reo fikaroam-bavao sy fitrandraham-bavao ary miaraka manadiady aminay ny vaovao mikasika ny fiaina amin'ny firenena amin'ny akabeany ny teknisianina miaraka amintsika dia ny namantsika faly Ramananarivo izay miaraka amin'ny namana en diffusion ao ambadika ao telo mirahalahy izy ireo no mivezivezy mandamina izany namana lalaina Josoa ary Onja ny namana rehetra mpiara-miasa eto amin'ny MBS fahita lavitra sy radio ary ny radio mada izay manao fanangonam-baovao ihany koa dia akasitrahantsika izy ireo marobe miparitaka manerina amin'ny Madagasikara sy manerina ny Antananarivo zany mba ahazoana mamatsy ny vaovao antsika mpanaraka izany. Ianareo ho an'ny ampita an-dranomasina any dia anovanay ny araba sy ny firarintso lehibe mihitsy satria manaraka ity fandarana ity eto antoerana dia marobe ianareo no nangataka ny kokoa ary dia anisan'izany ny eny Soalandy akady vorobe izay eny amin'ny faritra Tsimondrano eny dia ry bebe ty ny namana fidy dia anaovana kokoa ny ry Tina ry Radany sy ireo namana maro samihafa ary dodakely dia anaovana zay kokoa izay marobe ianareo satria ny fanina tamina lafin-javatra hafa moa dia napita amin'izay kokoa samihafa izay ny eny amin'ny faritra Ambohitra Atrimo ianareo any Ampangabe any ny fianakaviana Ray Manontolo isika ny Ampangabe eny dia anaovana ny kokoa koa ny ekipa ny Rahery manao boulina manao pétanque dia arabaina anaovana kokoa daholo ny ekipa rehetrarehetra any Ampangabe any ny akamajiabo zany ny aty Ambotrimanjaka ny namana Jaco sy ireo ekipa rehetra zay miaraka aminy kanefa dia tsy mahafoy atsika mpanaraka tony fandarany tony tsy adino Tovirazaka etsy Analakely etsy tsy adino ihany koa Mino Elsorazana any Kasan any sy ireo mpanaraka marobe ry Arso iza moa Arso Petsana moa zay sa ka Arso iza zay diniko kely indray dia tsy adino ny any Marsay any ry Jean-Jacques dia tsy adino ianareo zany marobe hoy ihany mpanaraka indrindra ireo malagasy zay ndeha hanaraka ny raharaha fitsarana nandry Ramatoa Romy Andrianarso sy Philippe Tabito dia misy malagasy marobe ndeha hanaraka izany fitsarana izany dia irarentsika ny hanomezan'izy ireo vaovao avy ety amintsika ry Nina ry Bruno ry Rapa ry Gasikara ry Tanjona ry Henriety ry Sambelo ry Kely sy ilay rem-pianakaviana mahafinaritra be zay tena rem-pianakaviana mahafinaritra be mihitsy izy tena anisan'ny mpanaraka mpakafy atsika amin'ity fandaharantsika ity taty de efa fantan'izay izy le taty resaka io zany na itantina dia anaovana kokoa ianareo zay andalana ho an'ny Londres amin'izao fotoana izao ampitao vaovao amin'izay zava-misy any arak'izay ifampiresantsika mba azona ny vaovao any Londres zany ny anom-po atsika angamba dia ny taty-baovao aloha satria androany faharoa ambin'ny folo ny volana febroary zany hoe afaka andro telo zany dia ikatona ny fisoratana analina amin'ny lisy mpifidianana zay ho tanterahina anatin'izay fanisana ny mpifidy eto Madagasikara izay ka hanaovana ny fanentanana mandrakariva ny filoha Marka Ravalomanana io maraina io dia ny roso tamin'izay fanentanana zay ka izy tenany mihitsy zany no tonga teny amin'ny Braon Fokotany faravohatra ambony zany mba hanamarina ny anarany eo anaty karam-pifidianana hijery ihany koa ny mombamomba azy ao anaty karam-pifidianana ary hanentana ireo malagasy mpiray tanindrazana zay tokony
hisoratra anarina ao anaty nzany lisym-pifidianana zany ary tokony haka ny kara-pifidianana tena tokony haka ny kara-pifidianana zay efa teny nivon'le mifoky tany samy hafa reny moa tam'ny fifidianana faranteo fa itsika moa nanana consigne fa tokony alaina ny kara-pifidianana de amarinina ny anarana ao anaty ny kara-pifidianana iny zava-dehibe ny fanamarinana ihany koa ny anarana any amin'iny kara-pifidianana iny akoatra ny fisoratanarana ny fizahavatsika andreo hoe iza no tsy tokony isoratra tsony kanefa mbola voasoratra ao anaty kara-pifidianana na izany latsaka ka tokony ho ampidirina ao anaty kara-pifidianana ny anarany de zava-dehibe avokoa zany rehetrarehetra izany de tiany sary io marainy io zany zay filoha maro karavalimanina filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara no mitondra ny fanetanana zany ho an'ny rehetra ao anatin'izay ary mampiseho modely sy ohatra araky ny hitatsika amin'ny sary zany de zay no anairana ny rehetra ny amin'ny hoe akoatra ny fisoratana anarana mila fantatra ihany ko hoe tafiditra ao anatin'io lisym-pifidianana io avokoa ve reo tokony ao anatin'zany lisym-pifidianana zany indrindra tamin'ny farany teo zany ny mpifidy zay tsy tokony ho latsaka tsy tokony ho very ary manana zosy fahafahana namarina zany reo olo-pirenena am'izay anarina izay na de hoe tsy hanoratra ary izy fefatao ny anarany de tokony manana zosy fahafahana izy namarina tsara amin'ny hoe ao tokoa ve ny anarana zany ao anatin'izay lisym-pifidianana zay zava-dehibe ny antony mahatonga atsika miteny an'izany satria itsika moa zany dia efa nanambara fa hiatrika ary sa hiatrika an'io fifidianana ho avy io ary manam-pahavononana lehibe misy ntsika hiatrika an'izany fifidianana zany na inona zavatra mitranga ao anatin'io fifidianana io sy ny fomba nanatsatsoana samy hafa ny amin'ny hoe efa vonona amin'ny maro anisy zay sy ny aminy hoe de tena anana an'izay tena tanjaka zay ny eo amin'ny fitondrana dia tsy mikoso masomena atsika ary itsika ihany ko dia tsy ampitahorony zay mety hoe kapitandroka sy dotandroka sy zay mety hoe feo ahely any ambadika any ny amin'ny hoe efa ny posiny sasany lay maro anisa tena tsy ohatran'izany tsika fa vonona tanteraka hiatrika ny fifidianana ho avy io tena vonona tanteraka mihitsiny ny avy amin'ny antokotiako Madagasikara eny ireo collectif de candidat zany sy ireo mpanao politika resy lahatra fa tena ametraka enjeu nalokana ady politika lehibe miainga voanivony zany assemblée nationale zany na anteny mera-pirenena zany de zay no mahatonga atsika ny amin'ny hoe tena hanana ny fahavononana tanteraka isika ary efa manetsika ny any amin'ny fokotany sy any amin'ny commune rehetra any ny amin'ny hoe aza dinoina mihitsy fa 3 andro sisa nanana azy mba hanoratantsika sy ahafahantsika manamarina tsara ny anarantsika ao anatin'ny kara-pifidianana tena ao anatin'ny lisym-pifidianana dongio mihitsy ny fahafahantsika manao an'izany satria zotsika izany ary ho ampiasaintsika izany zotsika izany rehefa tonga ny fotoana mbola adevitra sy toromarika hafandray zany no entitsika amin'ny fifidianana ho avy eo sy am'izay mety ao arinana zay fisoratana anaran'izay de zava-dehibe zany ary tena anakaiky vahoaka ty fifidianana tyo namantsika tovirazaka de malagasy rehetra mihitsy no mila mirotoroto satria tsy mitovy an'le présidentielle nisy vazaha tsy mitovy an'le tamin'ny présidentielle ny amin'ny hoe miala avy eo de any amin'ny ACC de any am'izay mety paikady politika samy hafa fa tena 710 am'zato ny district am'ireo eto Madagasikara zany hoe circonscription électorale de misy sezaray na roa hofidiana ao anatin'izany fifidianana sy olombamboaka izany de ao anatin'izany mihitsy no isy mpanara-maso maro be isaky ny district miainga avy any miainga avy any amin'ny birao fandatsam-bato io mivato iny mandra-pahatonga any am'izay lalovany rehetrarehetra any indrindrandrindra eny anivon'ny district zany dia ho fantatry ny rehetra satria hainy rehetra amin'ny maha élection de proximité azy hoe iza ny candidat eto amin'ny district misy atsika de manahoana sy manahoany reny olo reny de iza ny délégué any azo fantariny zany rehetrarehetra any ary ny délégué eto amin'ny maha élection de proximité azy dia azo everina fa hanana délégué hanana ny couverture na délégué amina birao fandatsam-bato ao anatin'le fari-pifidianana ilay candidat porotsakofidiana fa tsy hoe mety mavesatra be ohatra ny tamin'ny élection présidentielle hoe ano any amin'ny 40 000 délégué any no tadiavina satria 20 000 bureau de vote de fois 2 matetika misy ny titulaire de misy ny suppléant zany
zany rehetrarehetra zany a tsy maintsy resahantsika zava-dehibe an'le fifidianana ho avy zay atrehantsika eo ary zay mahatonga atsika miteny manao hoe raha vonona ny eo amin'ny fitondrana tsika koa mampiseho fahavononana ary derantsika systema zay everin'izy ireo fa efa any anaty posiny everin'izy ireo fa tena hoe efa mandromandry taoriana ny élection présidentielle lahadevitra be iny ary ho toyan'iny mihitsy ny aza satria mbola tsy vita tamin'iny ny tolona tsy mifarina tamin'iny akory ny ady araka ny teny Rambosalama kolonela zay nilaza tamintsika teo hoe ny batainy mety vita fa ny gera tsy mbola tapitra akory dia hanoizana n'izany rehetrarehetra izany no mbola antom-pisitsika sy antom-pijoroantsika ary hamaranantsika ihany koa an'izay hoe hazakazaka makany amin'ny fanavotana sy fahafahan'ny Madagasikara izay ka rehefa maro anisa eo anivon'ny Assemblée nationale dia afaka mamoaka fiaiombonana marobe afaka mampiseho firaisankina anankiray ary afaka makandraikitra ho an'ny hoavin'ny Madagasikara izany ho antony mahatonga atsika zany teny any hoe raiso zava-dehibe ny fisoratana anarana ao anatin'ny listim-pifidianana nitondra ohatra tamintsika teo ny filoha Marc Ravalomanana zay ao anaty lisitra am'izao fotoana zao ary manana ankaram-pifidianana ny filoha Marc Ravalomanana de niakatra teny faravohitra ambony mihitsy izy nanamarina izany teo amin'ny Braopokotany eny amin'ny Fokotany izay misy azy de aprisiana zany ny rehetra mba anaraka izay disy modely eto ny filoha Marc Ravalomanana izay ny amin'ny hoe goavambe io fiatrehana ny fifidianana ho avy io ny vaovao ihany koa ankoatran'izay zany satria tsika mbola hiditra amina raharam-pirenena dia nahavita ihany koa ny fifampiarabana nahatratra ny taona 2024 ihany koa ny antokotiko Madagasikara ho an'ny distrika n'Ambohitra Atrimo de teny anosiala nanantanterahana izany zay azo lazaina fa quartier général lehibe mihitsy ho an'izany antokotiko Madagasikara izany de ny famotoana zany tamin'ny sabotsy teo teny Ambohitra Atrimo ny mpikatrika ao anatin'izany antoko izany zay nitarihan'ny solombambaoka Madagasikara ary anisan'ny vovonana iadiny lohany mpitarika lehibe ho an'ny distrika n'Ambohitra Atrimo ny solombambaoka Mirabendrina tamin'ny sabotsy teo hitatsika amin'ny sary izao ny distima mazava ho azy teo William Marazafindratsira hitatsika amin'ny sary ihany koa ny mpikatrika ity zany aloha faly le tany Talatamaty fa le tany Anosiala aloha ny sary alefatsika fa ty tetsy Talatamaty ty fa ny tany Ambohitra Atrimo de natrehany teo anivon'ny bureau politique ny antokotiko Madagasikara ny ancien team nareo team tranainy ihany koa zany zokiny zay marimarina kokoa zany team zokiny dia anisany teny am'izany fifampiarabana nahatratra ny taona ho an'ny team distrika n'Ambohitra Atrimo izany teny ry Zokobe mbola Randriamampianina ry Manuela sy ny ekipa rehetrarehetra izany mbola tsy Ambohitra Atrimo ty faly fa mbola teny Talatamaty hoy Ambohitra Atrimo na Anosiala le anankiray zany fa ty teny Talatamaty omaly ity fa te apiterin'ny saritsika ho an'ny tany Anosiala ny akanjon'ny député tany Anosiala tonga de ho hitanao gilet marron le izy mba hanavahanao an'le sary tonga ao aminao zany gilet marron nanaovana ity indray zany teny Talatamaty ity zany ny sary teny Anosiala Ambohitra Atrimo dia sady ny raba ihany koa solombavambaoka ny Madagasikara mpitarika ny antokotiko Madagasikara ao anatin'izany distrika n'Ambohitra Atrimo miaraka ny distima William Marazafindratsira de hitatsika amin'ny sary ny ministra teo aloha Rarisaina Hery moa zany miaraka amin'ny solombavambaoka sy ireo eo anivon'ny antokotiko Madagasikara team mazokiny zany ry aina zany hitatsika amin'ny sary izany reo mpikatrika ihany koa zany isaky ny commune satria de misy commune mandrafitra zany distrika n'Ambohitra Atrimo zany de fotoan-dehibe tamin'ny sabotsy teo zany teny Anosiala na ahafahana ny fampitotorepika ny fampiarahaba ary dia naka ny toromarika vaovao ny amin'ny fahavononana hiatrika izany fifidianana amin'ny ambaratonga rehetra tsy fifidianana solombavambaoka fa fifidianana be ny tanàna ho an'ny distrika n'Ambohitra Atrimo araka ny nambarako zany
ao daholo ohatra zany hoe anjanadory mery mandroso miantso mahereza apangabe ity hitatsika amy sary ty be ny tanàna zaza etsy ambotry manjaka anisan'ny tena mafana fosy mavitrika ao anatin'zany antokotiko Madagasikara izany de hitatsika amy sary zao mandefa ny avatrafatra zay tokony ho fantatry ny rehetra ihany ko William Razafindratsira zay distima nampitarika ny antokotiko Madagasikara distika Nambohitra Atrimo araka ny hitatsika amy sary ary ny solotena ny birao politika raha teo moa zany dia eo hatrany hatrany ny jeune team tarian'ny Hery Ranjala ry Vonjy Raharnisa ery ateroka tonga tany avokoa manotrona sady mpiambana anisany anatin'izany distima zany ny teny talata matindray tamin'ny alahady zany eo maly dia mbola anisany fiarahana amy totorebika zany zao ny jeune team zany hitatsika zany ry Mikael Rakotomavy zany hoan'ny mpitarika ny tanora atokotiko Madagasikara eny Ivato miaraka amy Hery Ranjala ry Tanjona Randre Tsarafara ny mpanolotsaina raha iva maro be mpanolotsaina sady mpikambana anatin'ny olom-bofidy ny kalokalo samihafa hitatsika amy sary zao mahay mira ny birao politika ary corridor Kotondrina Jean-Claude Roger ny mpikambana amy birao politika Randremorasata Julien ry Chief Naina Tsifo izy ny rehetra fahafantarany rehetra azy nafinaritra mifampizary ohatran'izao tsika satria mbola ao anatin'le adiombonana ary mbola ao anatin'izay hoe tena hiatrika an'ilay fahafahana sy fanavotana amin'ny Madagasikara de mampiseho an'izay firaisankina sy fahavonona an'izay dia marobe na ny sabotsy teny Anosy Alambohitra Atrimo ho amin'ny fifampiaraban'ny distima tamin'ny commune rehetra zay mandrafitra izany distima zany na fifampiarabana zay nitanterahany ny birao any Comtim talata maty ya Daniel sy ny ekipa ao anatin'izany hitatsika amy sary zao de ny be ny tanàna ny talata maty zay mpiambana anivon'ny antokotiko Madagasikara Eli Dominika ihany koa zay tonga teny atoerana mazava ho azy hoy membre Benrina zay anisany mpitarika azy de hitatsika amy sary aorina ary santatra zay anisany jeune team mafana foany zany ary tena manao ny ezaka rehetra mihitsy velona semena ary matanjaka le antokotiko Madagasikara Nambohitra Atrimo ary efa nitondra ny feo amy vahoaka mbola hitondra ny feo amy vahoaka ary mbola hijoro ho an'ny vahoaka ary tsy hilavilefina manoloana zany ady ho an'ny fahafahany Madagasikara sy ho an'ny fampanajana ny tany tandalana izany de ambary eto ihany zay mety ho fivoarany raha samihafa an'le am'ireo fifampiarabana amina commune samihafa fa Nambohitra Atrimo aloha zany nahazoantsika ny vaovao dia resantsika ao anatiny ty fandaharany ty iresaka rehefa aveo ny zava-misy ny Londran satria nahazo alefako amin'ny faly vetivetika le izy faly misy vaovao amina adihevitra roapolo pejy be zao amy teny anglisy azoko avy any am'zany tanàna izany vokatry ny fanadiadiana lehibe zay mandeha any Londres zany de fatatsika ao anatin'izany amin'ny hoe inona ny fiarovatena zay ataon'lay voapanga Rony Randrinarsoa Philippe Tabito fa rehefa tena mivakina lizy fa andefa sombiny kely fotsiny afaly mba ahitany faly an'le le zany jereva kely tiro zany ray faly de atreo ihany aloha zany somary tapitapenina kely fotsiny le izy fa tsy resaka lava be tsika fa nanana an'le traduction tsara tsika zany satria miasa daholo koa moa ny namana zany mikaroka ny vaovao tsika hoe inona ny tena tao ambadiky ny zavatra nitranga tany Londres iny resaka James Field iny am'le resaka voalaza zany fa ny sambora ny NCA na National Agency Crime Agency zany tany Londres tany tamin'ny Royaume-Uni marimarina kokoa zany an'reto olona reto de nahazoantsika mba vola izy fa mitandrina tsara tsika zany amin'ny fomba fahamohana azy zany satria mbola ao anatin'ilay fanadiadiana zany am'izao fotoana izao fanadiadiana moa vita fa lay fanambarana an'lay fizotra n'lay procès na fizotra n'lay fitsarana zany ny fitsarana any Londres miaraka am'lay Alexa Letts zay azo lazaina fa pitarika ny fampanoavana any ivelany momba ity raharaha ty de mandeha ny adevitra ho isika
de rehefa mandeha ny adevitra efa misy zany voarakitra atsoratra eo am' roapolo pejy eo ny fanazava-kevitra rehetra vokatry ny fanadadinina nataon'ny fitsarana tany Londres de rehefa diniana l izy nanditro ny vanim-potoana lavalava ary teto gnetsika tamin'ny herinandro hoe tsy amelan'ireo raha tsy fantatra jao ny conversation telefonika rehetra ny tany amin'ny via par WhatsApp ny tany amin'ny ambava zany sy ny sisa na ihany ko ny message elektronika hohitra eo daholo satria rehefa tena namaky an'le izy tsika zany sy nahazo an'le vavao dia lasa lavitra ary misy karazan'olona voateny sy voatondro marobe voaresaka ao anatin'izany fa iny aloha de misy marobe ary dia mikaroka mikendry ary tsy namela mihitsiny James Field zany niainga avy an'le PDG an'izany orinasa izany manoloana ity raharaha ty ka ezakitsika iresaka an'izay sady mihitsika fa ahazo ny fahazom-bavao satria nanomboka tamin'ny herinandro lay fotoam-pitsarana de raha nanomboka tamin'ny herinandro izy fa enina ny volana febroary tsy hoe vita tamin'iny fa rehefa avy eo am'izay zany mandeha am'izay plaidoirie samihafa dia mandeha am'izay ny fifanakalozana ny adevitra amin'ny alalan'ny fiarovatena mazava ho azy mandeha am'izay reo vavolombelona maro samihafa hoenona de ao arinan'izay zany misy fanapaha-kevitra samihafa zay mandeha amin'ny ambaratonga amin'ny fomba fitsarana satria maome asina ho an'lay voapanga lay fitsarana ny toerana mba hahafahan'izy ireo miaro toena maro na manoloana ny fiampangana azy ireo de fantatsika fa mizara roa moa zany ny fiarovatena nylay any Londres am'izao fotoana zao iroa miandrena roa de miteny hoe tsy meloka aho plaide non coupable izy fa i Philippe Tabuteau kosa dia milaza fa meloka plaide coupable zany am'ty raharaha ty ka raha izany ny zavatra mitranga dia misy karazana teny marobe hoenona ary tsy vitan'izay misy tranga manoloana ny adevitra mivoaka ao anatin'ny zavatra zay ambaran'izy ireo na ambaran'ny mpiapanga ihany ko sy reo olona voaresaka indray ao anatin'izany adevitra zany henona ny feoan'ireny olona reny zay mety témoin à charge na de charge hitantsika daholo zany fanova zavatra hoe izava-misy any Londres de izay no antony matoka atsika tsara tena mametraka mahazava-dehibe an'io fitsarana io satria misy anarana voatontonona marobe ao anatin'izany dia miasa mafo zany ny cour de la couronne any Southwark Rex zany zay manao ny adevitra rehetrarehetra ary mazava ho azy ny ouverture na procès dia nambaran'izy ireo zany fa ho an'ny voapanga dia misy ny délit na corruption tamin'ny mois d'août 2023 zay zany le izy de fantatry ny rehetra moa zany fa chef de cabinet na dirikabo ny président aty Madagasikara ny voapanga ao anatin'izany ary zay milaza mihitsy fa tena manana fifandraisana akaiky ary eny ny filohan'ny repoblika akaiky tsara mihitsy mifaneokevina sy ny zavatra ataony zany chef de cabinet zany araky ny any am'lay ouverture na procès zany de ity fiampangana an'izy mianadahy ity de manamafy zany an'izay fisiny zay influence zay na tena hoe fianonana tena olona ngeza be goavambe androa miandrena arsoa zany eo anivo ny fiadinany repoblika sy akaiky ny filoam-pirenena de izy moa zany de anisan'ireo nyfandraiky tam'ilay orinasa James Field zay orinasa eo amin'ny sehatreresam-pirenena manao ny fitrandrahana ny vato sarobidy zay mazava ho azy moa zany aondrana sy hotrandrahana eto Madagasikara de tao anatin'izany adevitra izany satria anatin'le ouverture na procès zany resantsika zany na fisokafan'lay fizotra ny raharaham-pitsarana de hoe anisany nanolo-kevitra zany ny ametraka zany hanampiana ty orinasa James Field ty ny azonany zany droit d'exploitation zany Ramatoa Miandrena Arsoa sy Philippe Tabuteau de ny fepetra samihafa mba azonany zany droit na exploitation zany dia nipetraka ao anatin'le hoe misy tambona eo am'izay le adevitry le hoe pot de vin zany zay ao anatin'ny ty adevitry
de rehefa mandely adevitra rehefa enotsika vakitsika karoatsika ny information de misy an'le hoe vola ve nomena tokony mena $10,000 isanisany avy izy mena da tokony mena vato sarobidy akoatran'izay vola zay ve izy mena da de misy fifampiresahana maro samihafa sy fivezivezena maro samihafa de misy ny fifanarahana protocole d'accord tokony narafitra sy namboarina tam'izany adevitra izany dia ahoana ny fomba fantrafetana an'io mba ho tonga any amin'ny fanaovatsony ahoana ny fomba andresen-tahatra an'izany any amin'ny filohan'ny repoblika de voaresaka fa anisan'ny tompona andraikitra lehibe na mety voatendry na hanana andraikitra lehibe ao anatin'izay ominisy zay Ramatoa Romiandrenarisoa satria dia anisan'ny talen'ny kabinetra ary hanana andraikitra rehefa ao aoriana kely eo goavambe de misy ny aminy hoe rehefa ho voafidy ny filohan'ny repoblika amin'ny réélection ny président de la république amin'ny fifidianana ho avy eo dia mbola anisan'ny ainana ny influence satria olona enoteny sy akaiky n'ilay filohan'ny repoblika Ramatoa Romiandrenarisoa ka alalaka ho any James Phil Dadôly ny azona n'izay mety ho droit na azona ny permis sy ny sisa izany fatatsika izany nandeha tamin'ny masotsika sy ny sofotsika izany adevitra izany tamin'ny faran'ny herinandro teo de izany rehetrarehetra izany no everina hotsika hoe sarotra de raharaha ary tena miasa amin'ny alalana prudence tanteraka mihitsy lay fitsarana any a Londres amin'izao fotoana izao ampahamailona matorana nitondran'izy ireo an'izay asa zay mba hikaroana satria ny fitsarana moa zany de hoe hikaroana marina ametrahana ny fanjakana tandalana indrindrandrindra ho fialofa ny malemy sy ny marefo Madagasikara moa dia fomba fiteny mihitsiny zany ka ho hitantsika eo zay rehetrarehetra zay satria marobe ny namana zany zay lasa ny toerana za moa de ezaka hitondra kely amintsika ihany ny amin'ny sombisomba zao satria misy anarana voaresaka vaovao tampoka ao anatin'izy de misy infiltration nampidirana ilay James Field ao anatin'izy mba hipiezena an'reto oloreto be da be le adevitra ary de efa saika mifaranana mihitsy ary le izy ny amin'ny hoe toatrotro misy fuite da information lay négociation ny fanaovan'izy ireo fa saika natsahatra zany rehetrarehetra zany de mefatatsika tsikelikely ao anatin'ny tono ka tsika moa zany miandro ny vaovao zay avoaka an'ireo namana ny ampitan-dranomasina zay efa misy any toerana misy ho ihany lasa any toerana de mino zany tsika fa ampitany vaovao ireo namana zay lasa any toerana any amin'izao fotoana izao de hahazo ny loharano-baovao matotra amin'ny fanakaiky amin'ity raharaha ity tsika fa dia eo ampiandrasana zany amin'izao fotoana izao moa zany zay mba azo ahafahana zany mizara ny vaovao zay tsara ho fantatrao vaoaka malagasy fa tena ny arenanao mihitsy ry vaoaka malagasy no baranana ao anatin'izao adevitra zao ny arenanao mihitsy ary misy olona mangetaeta vola sy milalao vola ny ambadika any de ny arenan'ny malagasy no lasa tantely hava-drakotra lasa tratran'izay mpiazy zay na fandrobana de lasa misy ifamatorany adevitra politika ilay izy ny amin'ny hoe rehefa tafapetraka eo nge le filoha io hoe raha tafaverina amin'ny toerana vao mainka malalaka fa atsika ny tanàna zany daoly adevitra sy fantatra tao anatin'ity raharaha ity de hitantsika eo zany toy an'le izy fa tsika moa zany amin'izao fotoana izao dia miresaka amin'izany adevitra rehetrarehetra zany amin'izay verintsika fa tokony hifampizarana amin'ity raharaha rehetrarehetra ity hiditra amintsika eto androany ny solomabaoaka Madagasikara zay rirandrembolaina fa mialohan'ny ideriny aloha zany de ho anareo zay naka ny Côte d'Ivoire de arabaina satria nandrombaka ny kanina zany ny ivoiriana ny elefanta rehefa nandresy ny Super Eagles zany na ny Eagle ny aigle ny Nigeria tamin'ny isa 2-0 de avitra tamina adevitra nanahirana ihany ny Super Eagles raha ny vaovao fantatra inona moa zany fa de hoe avitra tamin'ny alala ny Côte d'Ivoire ny elefantan Côte d'Ivoire satria niady tany meilleur 3e izy ireo zany rehefa nasavoritaka ny Guinée tamin'isa 4 noatra kanefa moa zany dia nanana ticket tampoka ny akarana taty amin'izay mpahiva-dalana manasa-dalana ary amin'ny famaranana izay
akoatran'izany rehetrarehetra izany a satria mba mizara vaovao tsika fa tsy de hoe politika foana fa lina ianareo hahafantatra ny vaovao samihafa zay resahantsika zany de zay ny antony izarantsika am'izany vaovao izany ny raharaha risara raha tsy mandrava dia nahaliana betsaka amintsika mihitsiny ary betsaka ianareo ny resaka taty aminay hoe nanahoana sy nanahoana e de ahoana ny afaran'lizy zany de inona ny azonareo resahana momba n'iny raharaha iny satria raha tamy taona 5 raiky ambin'ny folo febroary no nitrangany izany fahafatesany na famonoana ny colonel Richard Ratsimandrava izany dia 5 taona zany am'izao fotoana izao ity raharaha ty inona marina aizaho aiza ny tsambaratelo no zany raharaha izany de tsara manamarika fa lasa tanora ny colonel Ratsimandrava satria teo amin'ny fa 7 izy no nisy namono izy moa zay filoham-panjakana sy ministry ny alaolana sy ny raharaha ara-tsosialy zany fatatsika tsara zany toerana nisy azy izany teraka tamin'ny fa 1 volana marsa 1 ny colonel Richard Ratsimandrava ary maty ny 1 volana febroary 5 samy niezaka ny tiariko amin'ny marina ny rehetra fa tsy mba nahita marina am'izao fotoana zao tahaka n'ilay raharaha tany Dallas tamin'ny 7 zay nahafaty ny JFK na i John Federal Kennedy zany zay filoha amerikanina ihany ko tsy hita ny marina miafina amin'ny marina inona ny tena anisany namonoana ny JFK tany amin'ny taona 7 ny 2 volana novambra de mbola mifonofono any ambadiky any misy adevitra maro be mihitsiny ho an'ny politika maneran-tany sy ny politika amerikanina ny tao ambadiky ny fahafatesany sy namonoana ny JFK ary lasa lefa mi Kennedy aza de tena miororo satria zay mitondra fanjakana dia misy mamono ohatry ny zava-misy tany Liban tamin'ny famille Hariri satria fatatsika fa nisy namono Rafik Hariri ohatry ny zava-misy tamin'ny Pakistan nahazo an'ny Benazir Bhutto de tsy hita zay marina mandraky teny androany de samy mikarika moa zany rehetra tahaka izany ny raharaha Thomas Sankara zay fatatsika fa kapteny nianatra taty Madagasikara tao amin'ny accumule na ny académie militaire d'Antsirabe zany Thomas Sankara zay anisan'ireo namiratra tamin'izany fotoana zany fa tratra ny assassinat politika tahaka n'izay nahazo zany any Richard Ratsimandrava na colonel Richard Ratsimandrava zany i Thomas Sankara zany de zany trangan-javatra rehetrarehetra zany tiatsika eo resahana ao anatin'ny tony fandarantsika tsony satria sady mizara vaovao tsika no mba mieritreritra ihany ko hoe tsy tokony ohatran'izany ny fomba fanaovana politika satria lasa kilalao maloto ny fomba fanaovana politika ary tsy ahitana marina fa avoleta izy fa tsy ahitana marina Thomas Sankara ohatra de maty nisy ny tifitra ny fa 5 volana oktobra 7 de maty nisy ny tifitra ihany koa ane Richard Ratsimandrava maty nisy ny tifitra ihany koa ane JFK fa Thomas Sankara moa zany fa tapatatra ihany ny adevitra taty aoriana i kapteny Thomas Sankara tamin'izany fotoana zany zay filoha Haute Volta Burkina Faso taty aoriana de inga Blaise Compaoré zay namany akaiky no voaroroy fa anisany ro namono azy de rehefa nisy ara ny fanonganam-panjakana tany Burkina Faso zay Haute Volta taloha tatany Thomas Sankara dia nietsika ny raharaha Thomas Sankara dia maromaro ny ekipa zay niaraka tamin'ny Blaise Compaoré zany no voapaingotra anatin'ity raharaha ty zany hoe misy marina voatsikafina ihany rehefa misy ny finiavana ikarika an'ilay mpamon'olona eto Madagasikara moa zany mandraky ty ny androany de hevitra be da be mihitsy ny hoe aiza sy ahoana le izy de misy an'le tonokalondrado zay hoe mbola atao ny famitorana de hatram'izao mbola tsy fantatra ny voto atao ny famitorana betsaka tamin'ireo vavolombelona zay nahafantatra ny zava-misy tamin'izany fotoana androany ihany koa nefa saika nody mandry tamin'ity raharaha ty na io sivila na io miaramila misy moa zany de efa zokonjokony de na nampanginina na sarotra ihany koa ny anoizana an'le raharaha fa efa andray fa 50 taona n'le raharaha eo amin'ny raharaha-pitsarana de misy ihany ny lafin-javatra samihafa ny amin'ny fanoizana sy fanoizana tsony na famoahana n'ilay tsy ambaratelo rehefa nahazo taona lavidavitra zany ohatra
ndraraha fito amby 700 inona ny tena marina momba n'iny raharaha iny efa 50 taona mihoatra 80 taona mihoatra azo mbola afongarina momba n'izany raharaha izany de miandra antsika momba itony raharaha ny colonel Richard Ratsimandrava zay anisany nitondra anjany vato eka zany vato vahaolana toekarena teto Madagasikara ny olana ara-tsosialy ary ministry ny ala olana moa ny toerana nisy azy ny teto Madagasikara nalala tsara ny zava-misy amin'ny akabeany ary napalaza ny colonel Richard Ratsimandrava de ilay foto-kevitra fokon'olona zany hoe ndao iainga avy any fokon'olona mba ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena izany ka mbola misy tateoriana ny Ratsimandravisita zany hoe makatony foto-kevitra Ratsimandrava anisan'izany ohatra toboko lahy manany asa dokotera manany asa fantatry ny rehetra izany resako zany teny andravagny ambony teny makatony foto-kevitra Ratsimandrava zany ary misy ihany koa ireo mahatsiaro any Ratsimandrava sy mahatsiaro ihany koa zany ny zava-bitany ohatra zany député Rosy sy ny ekipany Bemiranga dia tsy manadino saika mametraka fehezam-boninkazo eny Ambohijatovo eny amin'ny Tsangambato zany ray aman-dreny lehibe teto amin'ny firenena zany ny fianakaviam-be ny gendarmerie ihany koa mahatsiaro azy mandrakariva eny ary zay ny amin'iny fa efa eto akaiky eto am'izao fotoana zao ny solomam-bahoaka ny Madagasikara iresadresaka ny zava-misy eto amin'ny firenena izay mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny resaka ihany koa zany ny fizozotra ny zava-misy amin'ny ankapobeny zay tsara ho fantatry ny vahoaka indrindraindrindra dia nisy vaovao lehibe zay ny avoaka ny teo anivo ny voamera-pirenena maro tena misana amin'ny fifidianana dia name proposition na tolo-kevitra na daty makany gouvernemanta ny eo anivon'ny seniary efa fatapatatra ihany koa ny mety ho caution na izay mety hoe petrabola ho alohan'ireo candidat zany hiatrehana an'izany fifidianana zany solomam-bahoaka Jery Randriambolaina niaraka amintsika miarahaba monsieur le député voafidy tetsy amin'ny district Navaratrano ya miarahaba anao namana fanito dia miarahaba ihany koa ny teknisiana rehetra zay mikirakira zao fandarana manokana izao a miarahaba ihany koa ireo mpanaraka rehetrarehetra zao fandarana miara-manonto zao na izitsika tanindrazana na nareo any ivelany ihany koa anaovana kokoa manokana indrindra ianareo zay mangataka atao kokoa amin'ny district Navaratrano a dia ataoko kokoa fao be ny androany satria maro loatra nareo no nangataka an'izay a indrindraindrindra ianareo jeune team atao kady kely ihany koa de agnataovy kokoa manokana zay député miara-manonja dia mano kokoa anareo manokana zany ny tenako a tamin'ity anio ty a dia iroso ndray tsika am'izao fandarana miara-manonja zao namana faniry a arak'ilay efa nilazainao teo maro ny zavatra mety ho resahana anisan'izany ny fifidianana anisan'izany ihany koa ny zavatra maro samihafa fa dia miarabantsika rehetrarehetra aloha ny tenako a am'izao tapakandro arivariva ny alatsinainy zao député Jery Randriambolaina fandraisaka kady kely lafy any ianao teo taraora aloha satria teo ohatry misy fiana teo any koa ny tantara ny zava-misy tany Ambohidratrimo tany kady kely lafy foka izany a zay district Anatsimondrano Avaradrano dia nanana fionany niavaka ihany koa tamin'ny faralian'andro ya raha ny akady kely ny Avaradrano manokana moa zany no asiana resaka de tena hoe isaky ny commune manao zay fiara-panatratry ny taona zay presque isan-kerinandro any zay zavatray namana faniry a zay fiara-bana zay satria tena mbola fotoana ao anatin'izany fanaovana fiara-bana zany mihitsy am'izao fotoana zao a de hitantsika amin'ny sary zany a tao akady kely zany a no nanaovan'ny tanora tiako Madagasikara zay fifarabana sy firarintsoa zay a tamin'ity taona vaovao ty satria ireo tanora ireo koa de tena fa vonona ry namana faniry am'izay hoe fiatrehana ny fifidianana zay rehetrarehetra ho avy eo na fifidianana solom-bavam-bahoaka na fifidianana ben'ny tanàna ihany koa dia mampiseho zay fahavononana zay ihany koa zany a reo tanora ny tiako Madagasikara ao amin'ny commune akady kely zany a ary anisan'ny sorana an'izy ireo a zay atao hoe tena finiavana sy fitiavana ny atokotiako Madagasikara zay a ary indrindraindrindra tena hoe fitiavana ihany koa ny tanindrazana sahady a na de mbola tanora eritserina sasany a de tena hoe fa vonona mihitsy a hiatrika zay fifidianana mahavy rehetrarehetra eo a fa de isorana an'izy ireo natotosa tsakasy andavany zay fiara-banatratry ny taona zay dia manaraka moa zany de mbola hitantsika eto ihany a de mananaroatra ihany koa namana faniry tamin'ireo namana zay nanao ny azo ihany koa tany Ambohidratrimo a ny député Mamyrabinindrina dia miarahaba manokana ny ekipana Ambohidratrimo koa zany tamin'izay fiara-banatratry ny taona zay a dia mirary soa amin'ity
taona 2024 tya fa dia ho avy zany ny fifidianana dia efa vonona foana ny atokotiko Madagasikara. Zay indrindra Andriamatoa Solomavamboaka Géry Randriambolaina satria zany a raha ny vaovao zay voarahantsika androany dia ao amin'ny pejiny seny misy tsika no mandeha na manafaly dia nisy zany ny tolo-kevitra volavolana tety andro ho an'ireo fifidianana eny fotony natolotry ny seny zany ny gouvernemanta zoma lasa teo dia ny fifidianana Solomavamboaka raha ny tolo-kevitra zay volavolana tety andro na proposition na daty zay nataon'ny seny izay dia amin'ny alarobia fa 7 volana May 2024 ary ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina miaraka dia amin'ny alarobia fa 9 ny volana Novambra 2024 zany hoe ny alarobia avokoa no anatanterahana ny fifidianana raha ny volavolana tety andro ny seny fa ny 7 volana May zany 2024 ho an'ny Solomavamboaka ary ny 9 Novambra 2024 ho an'ny fifidianana bentanàna sy mpanolontsaina fa ho an'ny fifidianana Solomavamboaka efa ao anatin'izay volavolana tety andro zay navoaka ny seny izay indray dia ny 9 volana Marsa ka hatramin'ny 9 ny volana Aprily no fametrahana ny antota-taratasy firotsahako vidiny io zany le dépôt le candidature ho an'izay mieritreritra fa candidat ho an'ny fifidianana Solomavamboaka. Ny fampielezan-kevitra kosa indray na ny campagne dia ny 9 May ka hatramin'ny 9 volana May zany no hanatanterahana ny fampielezan-kevitra. Tsara ihany manko ny manamarika fa 30 andro eo zany ho an'ny fifidianana filohan'ny repoblika sy ny referendum ny fotoana ny fampielezan-kevitra ary 20 andro ho an'ny fifidianana Solomavamboaka sy ireo fifidianana hafa izany dia 20 andro zany ity hitantsika amin'ny sary ity ho an'ny fifidianana Solomavamboaka. Ho an'ny fifidianana be ny tanàna indray dia ao anatin'izay volavolana tety andro zay navoaka ny teo anivon'ny seny nalefa moa zany marimarina kokoa ny gouvernemanta tamin'ny zoma ary androany izy vao mipubliena de hoe tokony ho amin'ny alarobia 9 Novambra 2024 fa ny fametrahana antota-taratasy zany de ny 9 ka hatramin'ny 12 volana Jolay 2024 no misokatra ho an'ireo maniry rotsaka ho vidiny ho ben'ny tanàna ary ho an'ny fampielezan-kevitra dia ny 9 ny volana Oktobra hatramin'ny 15 volana Novambra no anatanterahana izany ho an'ireo zay maniry isika ny hiatrika an'ity fifidianana ity de maniry hiatrika izany fifidianana izany ho an'ireo no ben'ny tanàna izany. De izy mivakitsika teo député Géry nandrasany rehetra mihitsy le izy avoay le daty raha ny tokony izy moa efa tokony niatrika fifidianana antsika satria lany mandamy be ny tanàna fa niodikodina teo le fitondram-panjakana mivoaka ihany iny zany lay hoe proposition lalany zany rehefa ohatran'io omena antsika ihany vaovao de zao tsy maintsy hisy ny validation eo anivon'ny conseil des ministres ny aminy hoe nakatoaviny ny filan-kevitry ministra zany ny volavolana tety andro mpifidianana Solomavamboaka sy ben'ny tanàna zay natolotry ny teninivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana de zay volavolana tety andro meny voameram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana zay rehefa validen'ny conseil des ministres raha ny tokony izy amin'izay dia akaniny eo anivon'ny conseil de gouvernement zany ny didim-panjakana manaiky mifidy an-datsabato amin'ny fotoana zay hanatanterahana fifidianana ka raha ho an'ny fifidianana Solomavamboaka fa 7 volana May zany dia tokony isy ny décret ny convocation des électeurs zay tsy 10 andro mialohan'ny anatanterahana le fifidianana tokony amoahana zany satria iny convocation ny décret ny convocation ny convocation des électeurs iny zany décret na convocation des électeurs iny zany na ny hoe miantso mpifidy an-datsabato no mitondra ny fifidianana fa raha tsisy an'iny tsy azo tanterahana ny fifidianana na eo ary ny proposition na daty ny seny na miteny aza ny ACC koa satria tamin'ny présidentielle nisy an'izany tsy fomba fiasa hafahafa zany hoe aza tanterahana fifidianana io na de efa mazava ary ny ambaran'ny texte dia tsy maintsy misy ny convocation des électeurs iny ary ny vaovao député Géry ahoana ny fahavononana sy fahitana eo amin'ny lafin'ny tetikady rehetra moa zay tsy amoaka tetikady eto tsika
fa hoe ny amin'ny hoe tena teotsika dia nametraka ny amin'ny hoe tsy momba n'io fifidianana misy vazaha io, tsy momba n'io fifidianana zay tsy nanaja ny fepetrana ambara ny lalam-panorenana ny amin'ny fomba fiasany tsy ACC sy ny amin'ny hoe mpisolo toerana zay tokony ny solo amin'ny filoampanjakana sy ny sisa, tsy nanaja am'izay fepetra maro samihafa nambarany lalàna ny amin'ny faharatrana sy reo tokony hanemorana ny fifidianana. Misy antony zavatra maro be fa eto kosa tsika de vonina hiatrika fifidianana noho ny hoe fifidianana manakaiky vahoaka ary mety misy lokanady lehibe enjeu ambadika zany. Rehefa voatery ny seny dia tsy maintsy namoaka n'izay hoe volavolana tety androe député Jerry. Ya raha tsika nahafantatra mihitsy moa fa maro ny olona niandry ty datim-pifidianana ty ary anisan'ny hoe nametra-panontaniana mihitsy ko ny olona hoe tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tsy nirotsaky tsika, amin'ny fifidianana solombavambahoaka nirotsaky tsika, tsara ho fantatra ary efa noresahana ambinimbiny fa ty tena fifidianana manakaiky vahoaka. Amin'ny mahafifidianana manakaiky vahoaka anazy zay de tena hoe moramora ary tena atao akaiky mihitsy ny fanaraha-maso zay voka-pifidianana ho avy eo zany. Faharoa manarakaraka an'izay ihany koa dia mino koa fa gasy daholo namana faniry no nirotsaka ho vidiana am'ty satria takiny lalàna zany dia zay koa anisan'ny anakira hoe irosotsika ny fifidianana solombavambahoaka. De raha ny datim-pifidianana moa zany raha tena ny lalàna zany de tena hoe ny ben'ny tanàna no efa lany ny mandat, kanefa moa zany de efa iny moa zany hoe mbola nahafaka miasa reo ben'ny tanàna mandra-pahatonga ny fifidianana zany dia rehefa zay no nafandehany de namoaka ty datim-pifidianana ty moa zany ny genie dia fanambarany faniry teo hoe amin'ny 8 volana May ny solombavambahoaka ary amin'ny 1 Novambra ihany koa ny ben'ny tanàna. Ny fahavononana ho ianao teo le atokotiko Madagasikara de efa elany efa vonona na tamin'ny présidentiel na tamin'ny fifidianana solombavambahoaka na ben'ny tanàna ihany koa de efa vonona daholo ny olona sy ny ekipa hiatrika an'izany fifidianana izany satria ny team de tena tsy matahotra fifidianana ary misy ny atao hoe fitenenana foana hoe resy lava tsy resy lava ny team fa tena hoe tratrany tsy azo anoharana raha zay ny azo ilazana anazy. Ka eto zany tsika de tena mifanentana foana hoe aleotsika misoratra any anatin'ny listim-pifidianana satria izy io de efa amin'ny 15 ty volany ty zany no farana tanteraka, androany tsika 12 fa 13 fa efa 3 andro zany sisa no ahafahantsika manamarina zay anaratsika ny anaty listim-pifidianana zay ary tokony mifanentana tsara tsika atao hoe olona tompona andraikitra sy ireo ambaratonga rehetrarehetra sy rafitra misy atsika eny indrindrandrindra ihany ko ianareo iny fotony eny mba hifanentana hisoratra anaty listim-pifidianana satria maro ny olona no tsy nahazo an'ireny karaha-pifidianana ireny akory ary maro ny olona no tsy nazoto loatra niditra tany anatin'ireny listim-pifidianana ireny fa zao tena hoe mifanentana tsika ary manentana an'ireo vahoaka zay feno taona zay olom-pirenena feno taona sy olona rehetrarehetra ihany koa zay tena tokony hirotsaka anatin'ireny listim-pifidianana ireny. Efa nisy ohatra akaiky nataon'ny filomarika Ravalomanana tamin'ity anio ty hitantsika eny amin'ny Facebook eny hitantsika eny amin'ny vaovao eny ihany koa fa izy tenany mihitsy no nidina teny fokotany zay misy azy ary nanamarina ny anarany tao izy ary nijery ihany koa hoe iza ny olona fantany hoe tokony hisoratra ao iza ny olona fantany tokony entanina ihany koa zay mbola tsy ao anaty lista de zay no hifanentanantsika am'izao antso atao amintsika rehetrarehetra zao maro ihany koa moa zany reo ekipa zay efa mandeha ny fotony ihany am'izao fotoana zao am'izay asa miandry sy andraikitra ihany koa manoloana ny tena zay dia efa isorana antsika rehetrarehetra sady fa raha ny atokotiko Madagasikara de efa nambara teo fa tena vonona hiatrika an'izay fifidianana zay amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany fa io moa zany proposition nataon'ny CNI namana faniry miandry ny
atao hoe validation any gouvernement ary zany mino sy matoka namana fanitry fa matetika ny proposition ataon'ny CENI tonga de validen'ny gouvernement foana. Za zany aloha tsy de mino hoe mbola iova loatra le daty fa za mino fa iroso amin'iny fa miandry fotsiny tsika zany zay validation zay miandry ihany koa zany tsika ny niny izy teo ny daty ho avoakan'ny fanjakana moa zany amin'ny hoe fampetsoana ny mpifidy zany de eo tsika zany no mahita anazy namana fanitry fa hatramin'izao zany tsika aloha de hoe ino ny proposition navoakan'ny CENI miandry an'ny gouvernement zany tsika amin'ny alarobia zay tsika de hitatsika ny toyny avy eo zany. Fa misy aminareo zany manontany aty aminay de manoratra message député Jerry. Tokony hitambatry tsara raha miray iny le collectif de candidats faranto iny nafinaritra ny firaisaka iny. Anao plateforme ve sa andeha amin'ny anarany manokany antoko sy ny sisa. Misy tompoko ny azonay valiana satria mangetaeta sy manadiady anareo fa misy ny tsy azonay valiana satria mba ho antetikady sy ho amin'ny fomba fanaovana politika mbola misy ray aman-dreny ivelanay sy député Jerry zao afaka manazava amintsika amin'izany ary ho an'ny fotoana rehetrarehetra no ahafahana manao an'izany fa mba mitondra kely antsika amin'izany fanazavana zany député Jerry hoe na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona vonona ny azo ny maronisa ao Tsimbazaza ny avy aty amin'ny fanoherana. Zay tena marina zay aloha ary zay ny antony hoe tsy atahoantsika fifidianana indrindrandrindra hoe hiatrehantsika fifidianana zay fahavononana 10,000 zay satria raha ny tanjotsika zany de tena hoe ny azahoana an'izay maro anisa zay ka arak'le nytenenina namana fanitry hoe inona ny azo valiana inona ny tsy azo valiana amin'ny hoe mety fantambarany C11 raha ny tenako manokana de tsy afaka mamaly an'izay etoeto ny tenako fa misy lehibe zay mifanaraka ao de hoentsika miandalana any hoe reto ny olona zay nandrafitra an'izay plateforme zay io koa tsy na mety manao an'ny eritreritra ingena de nisy fiarana raha namana fanitry tao anatin'ny C11 misy tsy te hiaraka ao na mety misy ihany koa ny eritreritra koa izy anderery so ohatran'izay anjara an'izay fa hoeny izy no vonona hiaraka de zay vonona miaraka zany faniry miezaka ny anamaro isa ny ao amin'ny anteny miram-pirenena araka lefa voalaza teo satria ny tanjona de ny azahoantsika ny majorité mihitsy ao anatin'io lampany Tsimbazaza io zany. Zay mihitsy ny tanjona ary ankana be tsika zany ny mitondra ny fandaminana ho an'ny firenena rehefa manana maronisa matanjaka zany isika satria ao anatin'ny fanohizana ny tolona zany sy fandraisana andraikitra ho an'ny fanafahana sy ny famerenana ny fanjakana tandalana député Jerry Randriambolaina zany. Mbola eo amin'izay tontolo ny fifidianana zay satria amin'ny akabeany rehefa tena miresaka zany iny evon'ny fiarahamonina iny de ny amin'ny hoe manahoana ny am'izay mety ho fifanetanana foy le fotoana fa aorinan'ity tsika zany 3 andro zany sisa no andehanantsika satria na eo ary ny finiavantsika zay hoe tena akamaronisa zay ary finiavantsika hiatrika ny fifidianana raha ohatra ka tsy ao anaty lisitra ny anarantsika dia mety manahirina be ny any zany ny Filomark Ravalomanina de efa nampiseho modely ho an'ny rehetra ny amin'ny hoe io ary fa tena manana an'izay fahasahiny zay tsika fa na izany na tsy zany député Jerry Randriambolaina le resaka fifidianana zay fa eny amin'ny fiarahamonina tsy mamela antsika ho tapitra tsy ao akory ny adevitra zay mandeha amin'izao fotoana zao zay manahirana be ny any ina moa zany manahirana be ihany fa de hoe de sahirana sy miasa saina ny vahoaka ny amin'ny hoe tena matanjaka de matanjaka ny lafiny ara-tsosialy zay tsy manome antoka ny vahoaka iaina araka ny tokony io satria dia lafo be amin'izao fotoana izao ny fahefa-mividy tsy misy vola miodina eny amin'ny fiarahamonina ara-toekarena zany amin'izao fotoana izao ary ny vaovao tena mampalahelo aza moa dia betsaka ireo malagasy no milahatra mba ahazoana passeport fa miketrika mieritreritra ny hivoaka ny Madagasikara zany amin'izao fotoana izao ary mitady asa any ivelany maro be na ny Maurice n'indrandrindra Canada zany
any am'ireo firenena arabo sy ny sisa zay tena azo lazaina zany fa tena hoe mitsoka miala am Madagasikara reoa tanora maro samihafa zany raha ny adevitra nivon'ny fiarahamonina de nisy mametraka adevitra ty amintsika député Zererandremolainy reny adevitra reny amin'ny hoe mba tsy ho variana amina adevitra zay tena politika amin'ny hanavotana ny firenena ihany ny fomba fanaovana politika fa hitsinjo mandrakariva am'ireo zava-misy ainany voaka satria am'izao fotoana izao ary manatsika satria raha ny vaovao mivoaka koa mety hatanjaka ny délestage amin'ny olana ratsoloka ao ariana kely ao zany rehetrarehetra zany mba hoentany eto amin'ny adevitra député Zererandremolainy any amin'ny hoe tena valala voatango le malagasy mitsoka amin'ny Madagasikara le tanora any everina fa ny volavolaina hiasa sy manampahaizana eto toerana na tsy manampahaizana raha moa zany de mitady hirika ihany koa ny voana fa hoe tsy avy anirantsony Madagasikara ary na ny sehatra kely mba miodina raha je tsy tafavoaka satria hoe tsy possible zany ka tsisy angovo tsisy électricité tsisy nininona afahana miasa ary kinona ny atao am'zany ianao de tangorona ny olona isan'andro na eny amin'ny profesanao na eny Tsimbazaza na eny atokantranao mino fa nandray marobe rehetaheta ary niomana kotsika amin'ty androanyity député Jery mba hitondra am'izay hoe zany no mahasaripady sy mahasaribity ny fijoroana hiatrika fifidianana satria te hanova isika noho izany olana ara-tsosialy ary ekonomika zany député Jery. Tena maro nalazainao namana faniry ary misy namana akaiky mihitsy ara maromaro fa tsy ray no atao hoe fa lasa mihitsy namonjy namorom-ponenana any ivelany any na any Canada na any France vokatr'izay hoe tsy tonga ny fiainany zany nandritran'izay taona maromaro zay ny azoko resana angamba namana faniry de hoe raha ny zavatra misy eto amintsika nandritran'izay 10 taona zay raha zay nanjo ilazana anazy 2009 nakaty dia ny olona tena nanan-karena taty ambony taty nizara telo zany ambony de nisy ny te hotely antenany de nisy ny taty amin'ny farany ambany fa am'izao fotoana zao le tena ny namana faniry tena fatao hoe tena fa nirotsoka aty ambany daholo ary voapirofo mihitsy zany raha amin'ny fiainan'ny olom-pirenena tsirairay hitatsika am'izao fotoana zao ny falafosan'ny vidin-javatra eo ihany koa hoe tena hoe tsy visin'ny atao hoe asa eo ihany koa tsy visin'ny serasera tsony natao hoe reo ohatra ataoko fotsiny reo mpanodina tomobila teny Nalakely sy ny Andrambe-Vava sy rehetrarehetra de tena mitsiatso ny asan'izy ireo namana faniry satria tena hoe doanina koa tena mitovy amin'ny tomobila vaovao ny doaniny tomobila efa niasa zany hoe tena verevitra ny vahoaka malagasy na ny atao hoe ny olona mpisehatra anatin'ireny serasera reny ihany koa de tena hoe mampalahelo ary tena marina lazainao fa tena tsy hitany olona tsony zay atao am'izao fotoana zao ary zay ny antony andraisan'ny tena andraikitra satria am'izay fahitana ny atao hoe zava-misy na hoe fahantrany eto amintsika zay dia miezaka foana ny tena iroso sy hoe hitraka ary indrindrindra hitondra zay hetaheta amin'ny vahoaka zay amin'ny mpanatanteraka ary tsy mitsahatra ianao no miteny an'izany sy nitabataba amin'izany amin'ny tony any amanjery tony ao amin'ny anteny meram-pirenena io na mivatana sehatra rehetrarehetra misy anteny eny ary mba hijerevana manokana zay hoe sosialy ny vahoaka zay satria any reny tena marary amin'ny vahoaka tsy fananan'asa tsy fandriam-pahalemana ny resaka tsy fahasalamana zay tena hoe olona am'izao fotoana zao zay miditra hôpitaly mila vola daholo kanefa le olona efa sahirana nefa rehefa tsy manam-bola koa le olona de tsisy mitsambo ny dokotera raha misy tsy mandray mihitsy ny dokotera sasatsasany satria tsy hitany zay ho atao tsy izy ny tsy tahitsabo an'le olona fa le fanafody hitsabona an'le olona no tsy manam-bola le olona de matetika ireny olona ireny maty na mitondra taketra vokatra hoe tsy fananany vola zay zany de zay ny manamarina ny zavatra lazainao faniry fa tena mila jerevana manokana sosialy ny vahoaka eto amin'ity firenentsika ity ny vaovao samihafa ihany koa zany zay mandeha vita moa zany iny Andriamatoa Solomambaoaka ny fivoriana tsy ara-potoana teo anivon'ny anteny meram-pirenena zay nahafana zany nitondra zay hoe fampahafantarana ny fandarana asa ny politique akabe amin'ny fanjakana izany na ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État
sy ny resaka fiazan-dalàna famaizana nasy-panovana momba ny resaka fanolanana teo ihany koa ny momba ny collectivité territoriale décentralisée na ny CTD amin'ny fifidianana zay sy ny andraikitra ireo ben'ny tanàna sy ny fampandehanana ny anevon'ny commune izany ny zava-misy iainana eto Madagasikara député zany satria dia miezakitsika iresaka hitantara satria maro aminareo zany any ambany volo ihany koa no miresaka aminay ny amin'ny zareo ny vaovao hoe ho fantatr'olona ny vaovao fa tena mazana be ny fiainana ty ambany volo am'izao fotoana izao dia ny fiainana izay tena hoe tena mandalo mihitsy ny amin'ny abibiana maro samihafa zay amina halatra sy amina kidinapinina sy ny rehetrarehetra izany fantatray de fantatray reny fizaram-baovao avy any amintsika reny ary misy anareo any amin'ny distrika samihafa any de hoe mba te hiditra mivatana amin'ny antso atarby de efa mikarakara sy ny fomba andrindrana am'zany zahay zany satria hoe te hiteny mivatananareo tahaka an'izay mitranga sy mampitarainareo any atsimo antsinanana any hoe tena tratra anatina alatra maso kanefa misy tavavoaka tena fantatra zao mihitsy ny karazana olona zay manao nle abibiana sy ny sisa kanefa dia marefo eny atrehan'ny fiarahamonina indraindray reo victime zany na reo hoe re niara maro samihafa dia mbola afaka am'irery olana daholo zany any zava-misy any fiainan'ny malagasy amin'ny akapobeany fa na izany naty zany hoarindranay ny fahafahatsika rehetra miditra amin'ny alalan'ny antso atarby am'izay ara dia misy ny ahafahanareo mitondra faneho-kevitra saingy tsy maintsy milamina tsara ny amin'ny fomba faneho-kevitra zany hoe zavatra marina sy ara-dalàna ny resahana ary mikendry tsara ao anatiny zay hoe tsy teniteny foana izay de efa miezaka mandamina izay zany tsika aoriana kely eo zany fa mampiomana antsika satria marobe ianareo ny faritany tsy maintsy arindra mifanaraka ny fahafahana ara-teknika atsika manko zany rehetrarehetra zany satria rehefa tsara ny fahafahana ara-teknika atsika de afaka mandray tsara isika rehetra am'zany fandarantsika zany marobe hoy ny tian'io hevitra fa tsy maintsy arindra atsika zay député Géry Randriamolaina amaraparantsika fa mbola misy zavatra horesahiko kely ihany rehefa aveo anatin'ny teadevitra ty zany tena mampirisika ny olona le fananana n'le 3 andro farany zany tsika député Géry ao ambadika eo zany araka nambarana namana technicienne de mampita ny aminy hoe tena voaray tokoa de ohatry ny namana ery anala mahitsy zay anaovana kokoa mihitsy nareo ry tonton Elias ny karazany zay miasa mafy de mandeha manentana olona mihitsy ny jeune team maro samihafa ny any avaradrano ianareo any atsimon-drano zany dia amafisina angamba ny député Géry Randriamolaina le tena fanetanana satria ny fahamaroantsika hifidy ary tena mpifidy voasoratra anarana dia afaka manova zavatra eto amin'ity firenentsika ity ka efa nisy zay modely nentiny filomarika ravalo manana izay inotsika zany fa tena hoe voarainy olo zay alohan'ny ivadiako afzavatra fa député Géry efa natao tantsika foana ny fanentanana ary mbola hotoizana foana alohan'ny amaranako ny anjara-pitenenako dia manentana atsika hidina ny fokotany tsika tsirairay avy eny ary ny ataotsika eny dia manamarina ny anarantsika na misy diso ihany koa jereo tsara ary mijery ihany koa reo namantsika ao sa tsy ao de manentana andreny namandreny koa tsika mba natevin-darana atsika eny hijery an'izay anarany any anaty lisy mpifidianana zay fa nora manarakaraka an'izay de maro tamitsika mety tsy nahazo andreny carte électorale eny na kara-pifidianana ihany koa mbola ao fokotantsika eo reny rehefa mbola tsy lalainareo de alireny koa zany takina am'se fokotany hoe aiza le kara-pifidianako fa za mbola tsy nahazo de am'izay tsika afaka maneho tsara ny safiditsika rehefa tonga fotoanany fifidianana fa de tena manentana averina foana nyfanentanana satria na i président Ravalomanana raha de tena midina ifotony teny am'reny fokotany reny mijery nanamarina zay anaran'izay sy ny ankonany ihany koa de zay zany modely lehibe satria mitondra atsika sy ny lehibe atsika de tena hoe mandeha am'izay lalàna zay mandeha amin'ny famarinana zay de miezaka mihitsy izy manome modely tsara ho an'ny olona mpanaradia azy sy ho an'ireo olona ihany koa zay resy lahatra ary indrindraindrindra ny anaovantsika an'izay tsy hoe ho an'ny
politiky Madagasikara na ho an'ny député Jerry fa tena ho an'ny firenentsika manontolo satria tsara hoe ny olom-pirenena tsirairay no safidy izay olona tia nisy olo-vava anazy na safidy izay olona tia ny hitondra ny firenena na safidy izay olona tia ny oben'ny tanàna eny amin'ireny commune misy azy ireny. Zay zany ny fanentanana ataoko aminareo fa dia misy matoka fa ho tanterahanareo amin'ny atsakany sy andaviny zay atao hoe fanentanana nataony tena nataoko taminareo zay dia misy matoka fa ahitantsika vokany zay namana faniry. Eny ary zay amin'ny akapobeany zany ny fanolorona zay mety hoe ho tsara ho fantatra zay akasitrahantsika ny solomamboaka Jerry Randriambolaina am'izay vaovao nomenareo nomeny tamitsika teo zay fa misy aminareo mangataka alohan'ny alana député Jerry de mangataka ny amin'ny adiadio sy fakafakao ity adihevitra be ity momba an'le hoe castration chirurgicale zany na hoe famotsirana simika ara-tsimika zany an'ireo mpanolana satria ny safidy an'izay lalan'izay ny fitondram-panjakana ary nentina teny evon'ny anteny meram-pirenena zany castration chirurgicale zany na famotsorana simika zany ho an'ireo mpanolana de nambarany teo anivony Amnesty International ny fandavana izay hoe sarotra ary manahirana zany de betabe ny adihevitra teraka ao anatin'izany ny amin'ny hoe misy miteny mety tsy mety misy tsy mety de samy manana ny fomba fijeriny ka zao aleo aloha eo ampelantanantsika tsara mihitsiny lay tena détail an'lay fanazava-kevitra sy lay tohan-kevitra na moa ny atao hoe tohan-kevitra zany lay etriny hoe endrika tsy plaidoirie moa le izy zany fa endrika tena hoe noho ny antony araky ny lalàna sy noho ny antony amin'ny maha olombelona satria zay manko le hazavainy zareo nivony Amnesty International ka rehefa tena hitantsika sy voavaky tsara le izy de azontsika atao misy no mitondra an'izay atao anatin'ny fandarantsika satria tena sujet saripady be mihitsy le izy saripady le izy satria ny antony tenenantsika an'izany dia zao ny fanjakana manana ny fomba fijeriny nampiasa maronisa koa izy manana ny fomba fijeriny fa eo misetra iraisam-pirenena ihany koa zay fatrapanahy zany resaka zon'olombelona tsy fanomezantsiny zay kanefa ihany koa dia anisany tena problema lehibe eto Madagasikara ty fanolanana ity dia mampijaly ny zaza malagasy ary mitondra takaitra sy faisana am'izany mihitsy ny zaza malagasy dia eo anelan'elan'izany tsy maintsy mandanjalanja tsara tsika député Jerry Randriambolaina na dia miteny azy anareo hoe liana vaovao zay fa inona ny tena antony mahatonga an'le Amnesty International zay mitsipaka izany zany moa zany de tena mbola adihevitra lavitra be tena mila sainana tsara mihitsy miezaka ny mamakimaky tsika io ka tsy azo atao zany mamakimaky maimaika fotsiny dia hiteny amin'ny kafanampo raha ohatra ka zavatra tena voafe zany eo anatria ny voaka malagasy satria tena mahazo sehatra zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena isak'izay fanapahan-kevitra raisitsika eto Madagasikara de mahazo sehatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de zay ny antony mahatonga atsika miteny hoe aleo aloha tsika tsy androany tsy rapitso tsy raha afaka pitso aloha satria tena mila eo an-tanantsika daholo zany lay andiny samihafa amin'ny tohan-kevitry ny Amnesty International ka raha tsy mazava zany dia namana teniteny foana eto zay sy ny namana député Jerry zany sy ny ekipa rehetra atao anatin'ny fandarana fa misy zavatra zay tsy azo ambanina ihany amin'ny fanio-kevitra samihafa vaovao samihafa moa zay député Jerry zany dia tsy maintsy mba pasoantsika etran'izay le izy ahafahana mitondra ny vaovao zany eo anatin'ny adihevitra fa de isaorana ianao tamin'ity androany ity fantatra manko fa dia marobe ireo adihevitra zay tokony mbola handehanana de makasitraka ny député Jerry zany mitondra an'izay adihevitra zay aloha ya dia misaotra ny namana faniry ary asiko resaka kely fotsiny le resaka teo marina mihitsy le satria sarotra raha am'resaka zon'olombelona sarotra ihany koa nefa am'le olona zay niaran'le zavatra ihany koa no hoe anaiky na tsy anaiky an'le zavatra nazo lianina fa io moa zany ny lalàna nataon'ny fanjakana fa aloha mihitsy tena mandinika vao mamaly an'le fanontaniana apetraky le olona zay mitady fahaliny an'izay zavatra zay zany na de solom-bavambaoaka raha ny tena koa sarotra ihany ny teniteny foana fa de tena hoe aloha diniana tsara vakina tsara iny zavatra iny de afaka mitondra fanaiky hevitra aminareo zany ny tenanay am'izany fotoana zany fa dia
misaotra antsika rehetra naharitra ny eno a nanaraka zao fandarana miara-manonja zay niarana tamin'ny tenako zao a fa dia mametraka ny mandra-peo na mandra-pita fa amintsika rehetrarehetra indray dia mirary soa tompoko. Ya de misaotra ny solomamoaka Géry Randrembolaina isika niaraka tamintsika tao anatin'izay faneho-kevitra zay foy de foy ihany koa ny fotoana afahako miresaka amintsika satria tia resaka amin'ilay sommet mondial ny gouvernement na sommet mondial de gouvernement tenako zay ano mo Andriamanitra Rajoelina Andrinirina any Dubai amin'izao fotoana izao zany zay manaraka izany fionana izany raha ny fantatra zany dia anisan'ny aksa lehibe zay hivorian'izy ireo any dia amin'ny tontolon'ny éducation sy ny resaka formation professionnelle zay tafiditra ao anatin'izay hoe ladinika sy anisan'ny hoentina ao anatin'izay fionana izay hanova zavatra inona Madagasikara le sommet ohatran'ireny ny efa nahazatra aloha tamin'le mandaha lasa teo de hoe niatrika sommet maromaro sy fivoahana maromaro le fitondram-panjakana tamin'ny mandaha lasa iny ary tsy vitany hoe niatrika sommet maromaro sy fivoahana maromaro fa anisan'ny eritreritra mihitsy ny amin'ny hoe tena hanova zavatra eto Madagasikara ny fandraisana andraikitra reto olona reto rehefa miresaka amin'le mpandrara any ivelany any sy any azy lazaina fa manana tena toerana lehibe eo amin'ny resaka fandrarana resam-pirenena de zao indray zany manokatra ny any Dubai indray zany tsika tsy voazao anie no nisy fionana tany Dubai ary nale any fitondram-panjakana voaingana raha dia tany Dubai le fitondram-panjakana ary niona tamin'ireo mpandrara vaventy samihafa any Dubai fa mifantanina apetraka amintsika de zao inona ny zavatra zay verina fa ho gagnena na ho tombony ho azo Madagasikara amin'ilay fisokafana amin'ny fandrarana any Dubai zany amin'izao fotoana izao de ny fionana an'ireo mpandrara rehetra zay eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria sommet mondial de gouvernement zany de veritsika zany fa tena hoe misy asa mmpanatanteraka exécutif ka ao anatin'izany ny hanatanteraka an'ireo verina fa aksa stratégique zay napetraka ao anatin'ity fionana ity fa ny délégation malagasy ihany koa de manana an'ireo verina fa aksa zay afahana zany hedina na anaovana izay hoe adisisika eo anatrehan'ny mpanambola sy ny firenena vaventy maro samihafa satria rehefa miresaka gouvernement de firenena samy firenena no adevitra amin'izany ary mikoty miantso mpandrara hiasa sonina eto Madagasikara anao zay asa fandrarana izany de mila fahamialona zany satria raha miresaka Dubai tsika de fantatsika tsara fa adevitry ny tontolo ny arena kibony tany amin'ny alalan'ny volamena ny any Dubai raha miresaka Dubai itsika de miresaka infrastructure lehibe ary famoronana tanàna lehibe sy tanàna vaovao ary anisan'ny modely ny fandrosoana amiazakazaka maneran-tany de inona am'ireo no zavatra tsiriritsitsika ny fanjakana aza donoina dia nametraka mazava tsara mihitsy tsarotsika zany adevitra zany amin'ny hoe dia ametraka ny tontolom-bolamena ho anisan'ny lahara-pahamehana ny fampidiram-bola eto Madagasikara ka raha mametraka an'izany tontolom-bolamena zany ho lahara-pahamehana dia mieritreritra fa hanondrana volamena amina taonina maro mba hahafahana mampidi-bola satria rehefa manondrana manao exportation dia misy devise zany tokony rapatrie na mody eto an-tanindrazana ny importation fanohatra amin'izay mamoaka devise le firenena ary mamotika n'le fandrarana anatiny zany de izay na metrahantsika n'zany adevitra rehetrarehetra zany hoe tena trandrahantsika ity adevitra ny Dubai ity satria raha miresaka Dubai io sika de mazava ho azy ny fandrosoan'ny firenena eran-tany ary mijoalajoala amin'ireo toerana rehetrarehetra ny Dubai zay efa ivon'ny fandrosoana ara-toekarena sy ny fandrarana avoleta mpandrara avoleta manerina n'izao tontolo zao mampiasa vola sy manao fandratona ny Dubai ary misongadina amin'izany tontolon'ny volamena de hoy isika hoe tena harahana maso ary mila fantarina tsara ny amin'ny hoe tontolon'ny fandrarana mifototra amin'ireo nambary ireo tokoa ve zany éducation sy formation professionnelle sa misy antso vaovao mpimaso vaovao amina resaka fandrarahana vato sarobidy na mety ho tontolom-bolamena tsy fantatsika izany
te hafantatra an'izany tsika ny antony de hoy sika hoe ny déplacement ataon'ny filohan'ny repoblika tahaka izao de déplacement zay raha officiel izy enina tsy officiel aza dia ny fanjakana hatrany sy ny vaoaka hatrany no manefa izany ary antony nanenjehana amin'ny fanjakana jonary mampianina tsaroko tsara ny amin'ny hoe be loatra le fivoahana ny ivelany kanefa tsisy tombotsoa tsisy vokany amin'ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara zany rehetrarehetra izany de io lay tenentsika ny amin'ny hoe engany ka mba tsy atao tahaka izany ary tsy hanao tahaka izany ihany koa anao fivoahana ny mpitan-dranomasina lay mpitondra am'izao fotoana izao am'izay mety ho fahafahana na finiavana hanao vakansa na hoe manokatra lalakafa am'izay mety ho tombotsoa sy izay mety ho mety hoe fiarovana ny ekipa ao anatin'izay mety fitantanana ny firenena izany fa nyritsika izany ary zany ny antony mahatonga atsika hitondra ny tiadevitra ity mbola hisy fotoana ao anatin'ny andro vitsy moa zany andeha ty fivoriana ity de manaraka izany zany tsika atoato zany mba ahazona mizara ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisa pirenena zay am'fandraika any zava-misy eto Madagasikara fa tsy mbola mikoropaky tsika ary tsy mila mikoropaky tsika zany mitondra an'izay vaovao izay satria dia ny sehatry ny fivoizam-baovao maneran-tany ihany koa zany dia tsy maintsy hahazoantsika an'ity vaovao zay antony fivoahan'ny filoha any Dubai ity zany de arahantsika hoy isika fa tena zava-dehibe le fivoahana ho any Dubai zany dia rehefa tonga lizy de zaraina amitsika zany satria ny antony mahatonga atsika miresaka an'izany dia araitsika daholo le fampanantenana nandritra ny fotoana fampielezan-kevitra hokaroatsika lay karazana orientation sy guide nentin'ilay filohan'ny repoblika tam'ilay fanolorana an'le gouvernemanta teny amin'ny lampam-panjakana iavoloha ary nyresahana zany amin'le karazana aksa telo dia rahantsika mifanaraka an'izay ihany koa lay présentation lay PGE ho tonga any amina plan de mise en œuvre na drafitra fandaharana asa fanatanterahana an'ilay PGE de jerevantsika am'izay le fivoahan'lay mpitondra fanjakana sy lay resahan'le mpitondra fanjakana ny velany de ho hitantsika eo am'izay lay exécution na fanatanterahana an'le izy ny antony mahatonga atsika ho maily eo anatrehan'izany de zao tsy tiatsika ho firenena feno scandale na firenena feno corruption na firenena zay hitrangana fandanimbola tsy toko tsy foroana amin'ny zavatra ivelona fa tsy mandeha any am'izay nao nle Madagasikara de manitsy izany isika atao anatin'ny fandarantsika ary mametraka mazava tsara izany amin'ny alalan'ny orthodoxie financière sy lay hoe mametraka zavatra ho budgetina mbolambola fanjakana fotsiny fa tena mba misy akony na hoe misy lalany sy dikany zany tahaka zany nanankianatsika n'lay fametrana secrétaire mpanjakana samihafa itsika atao inony zany efa misy ministera fa maninona nasina zany zay ny fiadinan'ny repoblika no mendraikitra mivatana izany handany volo zany kanefa misy lalam-bola ihany koa ketrehan'izany ho azo amin'ny alalan'ny fametrahana n'le rafitra secrétaire mpanjakana zay ho isika hoe tokony iteno manam-pahaizana rehetra indrindra amin'ny administration publique manoloana n'izany fikasany fitondram-panjakana izany de fomba fiasa vaovao anatin'ny fandalina sy fanadiadiana zany napetratsika am'izay zavatra nyresahako teo zay déplacement filohan'ny repoblika de mampirisika atsika hikaroka ny zavatra nambaran'lay filohan'ny repoblika tamin'izy nanao fampelezan-kevitra zany hoe le promesse présidentielle samihafa nataony lay lancement na programme sy projet nataony teny avoloha ary ilay présentation na PGE zay tokony fanaraka amin'ny zavatra nambaran'le filohan'ny repoblika nambarako teo sy lay fivoahany ka raha misy langazy indrindrandrindra mety mamatotra ara-teokarena lehibe an'le firenena dia arahantsika maso izany ny antony mahatonga ho isika ny amin'ny anova fomba fiasitsika amin'ny fomba fanadiadiana atao anatin'izao fandaharan'izao satria tsy maintsy fakafakatsika sy odiniatsika tsara am'izay ifetsika le fitondram-panjakana tamy zavatra nambarany sy zavatra nysoratany makany amin'ny vahoaka efa nentinay sy ny député mamrabe indriny zany firisan-jato tam'ilay PGE 2019 ny tafavoaka sy tanteraka lay gouvernemanta sy lay teo anivon'ny présidence de ty misy PGE vaovao 2024 ahoana ny mahasamy hafa an'ireo inona ndray ny haiko teny namboarina fotsiny sy ny soratsoratana tam'ireo na hoe nyforiporonina tao anatin'lay PGE
manoloana an'ireo projet samihafa de efa nametraka an'izany fomba fiazy zany tsika io tsikolovitsika tsara l izy satria itony fandarantony dia mamatsy vaovao sy manitatra ny vaoaka mba halala hanao fanadihadiana amin'ny fiainan'le firenena satria efa potika sy simba loatra le Madagasikara dia mitaizany vahoaka atakatra lavitra isika zany fa tsy amela fotsiny am'izay hoe tsy raharahanay intsony ny politika fa hany mpanao politika tsy raharahaina intsony zany toekareny zany fa hany bosy sy mipahy toekareny zany sy ireo olona mitatana ao anaty fanjakany tsya de mitondra zany tsika ao anatin'ny fandarina ary manomboka rapitso sy ahafahatsika mahazo am'ireny asa rehetrarehetra tao amin'ny fanjakana reny tahaka n'lay hoe tamy zoma teo de nitokana ny teteza mangoro de nientitsika teto fa fanomezana avy any amin'ny vahoaka japonais ny teteza ny mangoro iny ary don non remboursable vola tsy naverina de metotsika teto daholo ny detay teknika ny caractéristika mahakasika izany mba tsy nanamam-bolony ka ilaza le fitondram-panjakana na ireo aka hoe izay ny navita an'ity sy izay ny nanao an'ity fa mahatsiaro sy malahelo lay vahoaka japonais de mahatoky ny gouvernementany de naome fanomezana tsy azo tsy averina amin'ny alalany teteza mangoro sy lay anankiray antsapazangamby izay eo akaikin'izany tetezana zany de ampahafantaritsika amin'ny vahoaka malagasy izany lafin-javatra zany dia rehefa vita zay de miezaka indray koa zay arakaraka zay déplacement sy zavatra ataony le fitondram-panjakana mba miresaka zany satria everitsika am'izay manomboko zao fa tena hotsika fonitsika tsara mihitsy le fomba famindrany le mpitondra fanjakana le fomba fiasan'le mpitondra fanjakana ary le fomba mampanao an'lay mpitondra fanjakana zay no amaranantsika nyfandarana am'ty atoandro ity fa mbola be no sisy betsaka ro mbola zavatra ho resahantsika fa tsy mila mikorapaka sy taitaitra itsika satria marobe ny vaovao miodana am'izao fotoana izao dia raisitsika arak'izany fanjarantsika fotsiny aloha zany miomana satria dia hiatrika ao anatina hoe tena kiondalana vaovao indray zany tsika amin'ny tontolo politika eto Madagasikara tsy hoela de miomantsika fa ny azo adonoitsika miaza adonoitsika de miazakazaka makeny amin'ny biraopokotany zany mamarina ary misoratra ny anarantsika ao anatin'izany lisy mpifidianana zany indrindra ianareo tanora vaoa fenotona ka tokony hanoratra ny anarany eny amin'ny birao pokotany zany fa ao anatin'ny lisy mpifidianana mba hahafahana mifidy amin'ny fifidianana ho avy manaraka eo mankasitraka ny namana teknisiana sy mpiaramiasa rehetra ny fanarahanareo tatoerina sy any ampitan-dranomasina ity fandarantsika ity ary nisy olo-mamboaka jererandrembolaina zay tondra fanio-kevitra sy mivahiny tato anatin'ny fandarantsika ny mpiaramiasa amin'ny radio madara pitsondraytsika tongeto dia afiasabesanray fanio-kevitra sy mivavao itsika satria efa misy fitrandraham-baovao zay verina fefahazalaina amintsika rapitso misaotra tompoko lama kasitraka tompoko afy